Oetsy amin'ny ANS-Ampefiloha iresaka izay taranja baolina lavalava izay ihany ny fikambanana FTMR kosa indray ireo mitaiza tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny asa sosialy dia nikarakara ny amboarany fahaleovantena izy ireo izay mitaterana androany tetsy amin'ny kianjan'ny ANS-Ampefiloha. Ny totetsy amin'ny kianjan'ny ANS-Ampefiloha ny lalao fedina ny amboaran'ny fahaleovantena ho an'ny fikambanan'ny FTMR izay mitaiza tanora eny amin'ny faritra iva izay tantan'ny Andriamatoa Rakotondrafara Naina izany. Tamin'ity androany ity ara dia nisy lalao maromaro no nitaterana teny amin'ny kianjan'ny ANS teny. Tiarantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny Savage Rose manao akanjo mena sy ny FTA Andavamamba manao akanjo manga sy fotsy. Ry zareo Savage Rose no nivoaka nandresy tamin'isa 7-3. Arak'izany dia mitohy ny asa sosialy sy fitazana tanora karakarainy ny fikambanana FTMR hoy Andriamatoa Rakotondrafara Naina. Lalao androany moa zany dia ao misy le lalao mbola tsy vita tao anatin'ny T26 dia no taterahana androany ny lalao final anankiroa satria mba nisy zany première division anankiray nanaiky nanao an'le final teto fa ny anankitelo ambony mbola tetapaka terrain na eny Malakamba na Kiambamety na Mamasina izay no ezahana zany amitana an'le première satria le première division tsy mety eto kianjan'ny complexe Ampefiloha. Ino moa zany tena atao hoe foto-kevitra be ijoron'ny FTMR amin'ny fikarakarana ny tanora ohatra izao? Ny ijoron'ny FTMR zany dia efa fataboaka manerana ny babolitany enina ny fitazaina an'ireo tanora mba tsy voreboreby amin'ny zava-mahadomelina ary koa mba ahafahan'ny rugby miakatra ny niveau teknika atsika izay miara-miasa zany indrindra amin'ny fédération malagasy fitazaina an'ireo ankizy majinika. Inona no tohan'ny hetsika zany ho an'ny fikambanana? Ny tohan'ny hetsika moa zany dia tsy maintsy andeha ny coupe de Noël izay mbola angatahana ny navaly ny fédération malagasy ary ihany koa zany dia ny fisaorana manokana ny filoham-pirenena any tsy mitsahatsa manome ny omby ahafahanay manatotosa an'izao lalao lehibe izao. Toy izao ireo vokatra hafa ny SCM nandresy ny Tamifa tamin'isa 5-9 ny GBA nandresy ny 15 complexe tamin'isa 9 ary ny RCAC dia nandresy ny Tafadeo tamin'isa 7-9.